Mbola mitana ny sainy mpanara-baovao moa ny fametram-pialana ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola teo aloha Andriamatora Kotoarimanana Gervais ny mpanao politika avy amin'ny hery fanoherana dia manana ny ambarany kasika iny fametram-pialana iny. Porofa misy tsy mangarahara amin'ny fitantanam-bola-panjakana hoy Rakotoarisoafalihery ny fametram-pialana Andriamatoa Rakotoarimanana Gervais tsy ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Ho an'ity mpanao politika ity dia mendrika ny fihetsika nasehon'ny ministry ny vola sy ny teti-bola teo aloha. Mazava ho azy moa amin'ireny fanambarana nataon'ny ministry ny fitantanam-bola ireny zany na ministry ny finansy ireny fa misy zavatra tsy mazava eto amin'ny firenena ary efa ela ny nafantaran'ny vahoaka fa misy tsy mazava ny tsy mangarahara ny fomba fitantanana ny volam-panjakana na ny volam-bahoaka ka noporofony ny ministry ny fitantanam-bola omaly tamin'ny alalan'ny fametram-pialana izay isorana azy tokoa fa ny olombelona toy ireny no tadavina ary ilain'ny firenena ary izy mihitsy moa no nanambara zany fa dia ny conscience no nanery azy ary nametraka izy fa nisy iombonana izay tsy misy eo anivony zany solidarité gouvernementale zany fa ny fitiavan-tena no misy izay efa miharihary ary fatapoko fantatry ny vahoaka fatam-pirenena zany fa ankehitriny dia voapirofo zany amin'ny alalan'ireny fa ny tompon'andraikitra voalohany mihitsy no nametraka ny mahonnête anazy zany ny honnêteté ny olona toy ireny dia aderaina ary sorana manokana hoe mba firy amin'ireny ny olona mbola tonga saina eto Madagasikara sy ny malagasy tompon'andraikitra ambony mba manana izay fahatsiarovan-teny zay. Ho an'ny profesora James Ratsima dia maneho ny tsy fandehanan-draharaha-panjakana intsony ny fisian'ny fametram-pialana nataon'ny ministry ny vola sy ny teti-bola. Matoa nisy fety ny fametram-pialana ohatran'ireny dia midika zavatra lalina ireny. Tsy misy mandeha intsony ny toe-kareniko amintsika raha malala fa ny zo fototra maha-malagasy mihitsy dia ohatra hoe ny trano ialofana ny asa fivelomana ny sakafo saza sy ny fitafiana dia potika tanteraka amin'ny malagasy ary mahantra eran-tany. Anisan'ny mahatandrirana izao tontolo izao nefa tsy nisy ady teto. Toraka izany ny firenena, potika koa ny firenena no ny adala politika atao. Miantso firesakina ary ny arahany malagasy manarina ny firenena ny professeur James Ratsima.